Fiadanana daholo hijery vetivety ny définition ny atao hoe athée. Ny athée dia raha dika amin'ny teny malagasy boribory teny malagasy mahitsy madio tsy misy fangarony, tsy mifangaro amin'ny teny hébreu dia hoe tsy mpino. Ireo karazan'olona tsy mino reny ny antsoina hoe athée tompoko. Dia izay no azavaintsika ato anatin'ity vidéo fohifohy tena fohy ity. Ny athée izany dia manana comportement, manana fisainana sy fieritreretana ohatran'ny biby satria ny biby no tsy mino. Ny omby zao mitrena fotsiny izy manao hoe man, dia miandry fahanana vilona, miandry hoentiny eny am-pahatra, dia mitanaka mandeha fokanina, fa tsy mino ny fiainana any akoatra izy, tsy mino ny fahafatesana any amin'ny abattoir izy, tsy mino ny aretina ho avy aminy izy, ny tuberculose sy ny zavatra ohatran'izany. Dia ohatran'izay koa ny kisoa. Ny kisoa koa tsy mino ny kisoa fa mitretrena fotsiny izy, mingeringerina, mitrongo vohomana, lamboreso ozy ny fitentsika malagasy, tsy mino koa reny. Reny koa zany manana ny comportement ny athée. Dia ohatran'izany koa ny voalavo sy ny bitro, manao terabitro ozy ny fitentsika malagasy zay, izany hoe ao amin'ny filany fotsiny izy zany, fa izy tsy miaina, tsy mahatsapa an'izany hoe fiainana any akoatra zany, tsy mahatsapa hery hafa izy manampy azy eo amin'ny fiainany, ary tsy mino zavatra tsy voapirofo izy fa tsy maintsy hoe prouvé mathématiquement, physiquement, zavatra ohatran'izany. Izay ny instinct an'ireny animaux isan-karazany tononoko rehetrarehetra teo reny. Ny latabatra ve athée, ny frigidaire ve athée, ny orgue ve athée, ny kapa ve athée, ny zavatra ohatran'ireny immortel ve athée. Tsy atompoko reny indray dia zavatra tsy animé par l'esprit, donc zany tsy ao anatin'ny klasin'ny athéisme ireny zavatra nitanisaiko farany teo reny. Mazava ho azy zany fa ny atao hoe athée dia ireo manana fofinaina fa tsy mino. Fanampon'izay fanazavana izay dia aza adino fa misy athée ngezabe ihany koa miditra fiangonana ihany izy fa tsy mino. Zay le hoe manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa mandany heriny. Voasoratra any amin'ny filazantsara zany. Reny koa dia athée reny, mihira louange izy, mamaky tenin'ny soratra masina izy, mamonjy filazan-draray izy, manao zavatra be da be ohatran'izany izy. Ny œuvre rehetrarehetra ao am-piangonana miparticiper izy, mitady rakotra, mandoa bafolokarena izy, manasa table izy, mitona sonoan'ny fiangonana izy, fa ny fiainany tsisy mifanaraka amin'ny voasoratra amin'ny baiboly mihitsy. Reny koa dia tena athée reny, comportement ohatran'ny biby ihany. Eo amin'ny fiarahamonina izy dia le mpandavo, mpisoloky, mpangalatra volan'olona, mpangalam-badin'olona, zany hoe mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra daholo ny zavatra ataony. Mamaky baiboly fotsiny izy, miparticiper amin'ny activité rehetra ao am-piangonana izy, hoe mivavaka, fa tsy ataony pratika fiainany akory le zavatra enony sy raisiny any am-piangonana, entre parenthèse ao anatin'ny QME kely. Dikan'izay dia hoe athéisme, satria raha tsy ao anatin'ny définition an'ny athéisme izy dia nataony pratika ireny zavatra rehetrarehetra ireny, ka noho izany dia any anatin'ny tiroiran'ny athéisme izy, any anatin'ny dossier-n'ny athéisme izy, any anatin'ny coffre-n'ny athéisme izy. Zay ny atao hoe athéisme, fanazavana tsotsotra, somary vaty manafitoina kely fa mino fa voray antsika ny hevitra tiako ampitaina fa dia tahian'Andriamanitra daholo Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Veloma tompoko dia bonne journée daholo, fiadanano.